Dia tiako ihany aloha no mampatsiahy mitondra fanazavana kely andreo matovolò satria lafika politika maro isika no ato anatin'ity antenimieram-pirenena ity. Noho izany izahay solongavam-bahoaka zay lany tamy anaran'ny firaisan-kina ary amin'ny mahatoky timina zay napetraka fa antoko mpanohatra dia manohatra amin'izao fitondrana izao. Sy ny politika ho entin'ity fitondrana ity zay mitarika ny fahantraran'ny vahoaka ankehitriny. Raha maheno anareo miresaka nareo mpitondra fanjakana sy ny mpanohana ankehitriny dia ohatran'ny hoe tany mandroso be zany Madagasikara. Faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne ity vaovao malagasy ny toedra ara-politika na raharam-pirenena no fampizarana amintsika eto. Araka hitantsika vidéo fanokevitry nataon'ny solombavambahoaka Rina Randriamasinoro fa misy ireto solombavambahoaka reto dia tsy mahalala fomba ary tsy manaja tena ary tsy manaja ny andrim-panjakana anankiray ao amin'ny antemera-pirenena ity na dia ataontsika hoe lapan'ny demokrasia zaza mba ilaina ihany ny fianona ny hafa mba manaja tena ary tokony halala fomba ilaina izany amin'ny andrim-panjakana toy itony. Tsy io ihany nefa na ny andrim-panjakana ihany koa amin'ny antemeran-dolona dia tokony hitovy amin'izany ihany koa. Fa hitantsika manko fa ry zareo tsy malala fomba ary tsy manara-dalàna. Hitantsika ihany koa ny natao ny filoha ny antemera-pirenena toko Justin dia anisany tsy manara-dalàna. Izareo reo manko efa zatra amin'ny resaka tsy fanara-dalàna zany na ny lehibe ry zareo filoham-pirenena Rajoelina dia tsy manara-dalàna ihany koa fa ry zareo manko amin'izao fotoana izao miezaka manakotakona ary miezaka miheno nosy lelaka mba hitazomana ny fitondram-panjakana izay tariny filoham-pirenena Rajoelina zany. Maro tsy voatanisa ny fandikan-dalàna natao ry zareo zay. Hitantsika manko nataon'ny toko Justin fa izy tokony ho neutre satria andrim-panjakana finantsika zay anankiray io ka tsy tokony hirona any amin'ny TGV na Irmara. Izy rehefa ataontsika hoe andrim-panjakana zany dia any vahoaka malagasy rehetrarehetra. Torak'izay ihany koa ny antemeran-dolona na ny filoham-pirenena Rajoelina dia miala ho anazy ny maha TGV sy ny Irmara azy fa raha tena marina tokony izy dia any vahoaka malagasy rehetrarehetra ny filoham-pirenena Rajoelina. Torak'izay ihany koa ny eo amin'ny antemeram-pirenena dia any vahoaka malagasy rehetrarehetra fa tsy hoe any vondrana toko na dia maro anisa aza zareo. Ao zay hazava na dia maro anisa aza zareo tokony hanaja ny andrim-panjakana zay. Ka misy fanehoan-kevitra ihany koa ity resaka tsy fanarahan-dalàna zay natao ny solombavambahoaka tao amin'ny mahajanga faharoa Orlando Ramananarivo makasika ny chef district izay miakatra an-tsehatra ary mandray anjara feno amin'ny resaka antoko TGV. Arahantsika manko fanehoan-kevitra nataon'ny zareo zay fa ity fitondram-panjakana ity dia efa tsy voatanisa tsy fanarahan-dalàna izay atao ry zareo zay ka mampametra-panontaniana zany ho antsika rehetrarehetra hoe avela amin'izao foana ve ny tsy fanarahan-dalàna izay ataon'ny fitondram-panjakana ity. Hitantsika manko fa ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko-mpanohitra dia miady amin'ny vahoaka amin'ny resaka fijaliana maro tsy voatanisa hitantsika amin'izao fotoana izao zay. Hitantsika zao ny resaka intoxication alimentaire tsy andresapeo manko ny filoham-pirenena Rajoelina rehefa raha mamofopofona hoe hampiongaongana azy dia mody faniny zareo tsy asary zareo loha fa zavatra hafa ny mahamaika ry zareo. Andao ary rahantsika fanehoan-kevitra nataon'ny solombavambahoaka Rina Randriamasinoro sy député any Orlando Ramananarivo zay. Dia tiako ihany aloha no mampatsiahy mitondra fanazavana kely andreo matovolò satria lafika politika maro isika no ato anatin'ity antenimieram-pirenena ity. Noho izany izahay solongavam-bahoaka zay lany tamy anaran'ny firaisan-kina ary amin'ny mahatoky timina zay napetraka fa antoko mpanohatra dia manohatra amin'izao fitondrana izao. Sy ny politika ho entin'ity fitondrana ity zay mitarika ny fahantraran'ny vahoaka ankehitriny. Raha maheno anareo miresaka nareo mpitondra fanjakana sy ny mpanohana ankehitriny
dia ohatran'ny hoe tany mandroso be izany Madagasikara. Fa ny zavatra iainan'ny vahoaka ankehitriny sy ny feo amin'ny vahoaka iainana ankehitriny dia mifanohitra amin'izay. Tanjona napetraka ny politika ankapobeny fitondrana tamin'ny 17 Janoary 2024 dia ny fampihenana ny fahantrana. Voalohany izay, faharoa ny fanatsarana ny fahefa-mividy. Araky ny andiny ny fahadimy amby enimpolo amin'ny lalam-panorenana dia ny Prime Ministre no mitapika sy tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mifanohitra tanteraka amin'ny tanjona napetraka satria miha-mahantra ny vahoaka ary miaina ny fahefan'ny vidin'ny malagasy ankehitriny. Efa miantra manaina ary tsy zaka ny vahoaka intsony tsy fahombiazany ity fitantanana ataon'ity gouvernement ity. Tapaka isan'andro ny jiro, ny rano tsy mandeha. Firy moa ny olona maty ary vokatry ny jiro tapaka. Ny olona tsy mahavita ny fiara intsony, ny olona miverina manao esa-tena noho ny fahatapahan-jiro. Miresaka tsy fahasalamana. Firy ny olona tsy mahatsara tena intsony izao. Efa miha tsy mahatsara tena ny olona. Maninona no politika ohatran'izao ny ampitan'ny-panjakana? Fa maninona ny mpiasa-panjakana rehetra no prise en charge any amin'ny polyclinique? Ohatrinona ny facture mivoaka ny amin'ny polyclinique? Raha ny vola taovana ny facture amin'ny polyclinique avy tsy tokony ahafahana manatsara ny foto-drafitrasa sy ny fahasalamana hividianana fanafody ho an'ny vahoaka malagasy. Miezaka ihany izay manao eny amboniborotany isanay fa aiza ny andraikinareo mpitondra. Ny tena loza dia ity. Ianareo fa sady tsy mahavita ny mamaly ny zofotra sy ny filana fototra ny vahoaka malagasy fa mbola sahanareo no mampiasa ny vola vahoaka amin'ny zavatra tsy laharam-pahamehana. Anisan'izany ny resaka laky arivo sy any. Nefa isan'andro izao ny olona mitady jiro sy rano rehefa mitady volamena. Farany dia izao. Tany demokratika Madagasikara. Zofotra ny maneho hevitra. Takinay ny anokafanareo kianjan'ny demokrasia izay nareo no nanokana azy. Raha tsy azo sokafana dia anao izay maneho hevitra ao ivelany na sokafany présumé mba ahafahan'eo pirenena maneho hevitra. Aleo izay anao hevitra manaraka any amin'ny toerana privé fa azo ampiasaina ny mpitandro filaminana hanao hery famoretana. Ary miandry koa izay ho an'ny fitsarana aza manaiky ny atao fitaovana politika. Satria maro ny gadra politika dia takinay ny amoahana an'ireny na mpanao gazety na olon-tsotra izay gadagadraina noho ny tsy fanjakanareo ny fanehoan-kevitra. Mbola manamafy ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto Madagasikara ny amin'ny tsy tokony andraisana ny lehibe ny distrika anjara amina raharaha politika, ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa amin'izao fotoana izao. Hoy ny fanehoan-kevitra nentin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito anatin'ny distrika Mahajanga faharoa Andriamatoa Orlando Ramananarivo androany. Hita tamin'ny horonan-tsary mivantana tao amin'ny tambazotra Antserasera nandritry ny hetsika fameloma-maso ny antoko TGV tamin'ny sabotsy lasa teo tao amin'ny komuna Bekobay distrikan'ny Mahajanga faharoa teo mantsy ny fanatrian'ny lehibe ny distrika ao an-toerana izay sady nandray anjara tao anatin'ny hetsika ara-politika. Hita taratra hoy ny solombavambahoaka fa manao politika tanteraka ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa, manao tsintsina ny lalàna ary mandratsy endrika tanteraka ny fitondram-panjakana ny fihetsika ataony lehibe ny distrika ity. Hitantsika tamin'ny le 14 teo fa nisy redynamisation nataon'ny TGV tany amin'ny faritra Mahajanga faharoa izay natao tao amin'ny commune rurale Bekobay. Hita sy tsapa tamin'izany fotoana izany fa manao politika tanteraka le chef district. Tsy fanenjehana bêtement le zavatra ho atao fa reny miprofo mivangana fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny satria mitsebaka tanteraka anatin'ny raharaha politika ny chef district. Vao marina izany tamin'ny vidéo indirect nandeha reny ary proof hita amin'ny sary koa le zavatra misy. Reny manamarina fa tsy manaraka ny lalàna ary tsintsiniavy reny mihitsy ny mahatanitandalàna zany Madagasikara zany satria misy lalàna ny feany zany chef district zany tsy mahazo miparticiper
amin'ny raharaha politika ny chef district fa manimba ny administration zany zavatra zany ary reny zavatra reny no antony itenenako eto fa misy zavatra tsy milamo anatin'izany district ny Majunga 2 zany satria tsy mipetraka tsony le neutralité en administration satria mijabaka tanteraka ao anatin'ny lafina politique zany chef district zany ka zay zavatra zay no anaovana iantsoavo any amin'ny madame ministre any amin'ny bureau politique ny arena any filoha firenena satria manimba ny image-tsika zany zavatra zany. Ankoatra izay tsy fanarahan-dalàna izay anefa dia verina ihany koa fa misy firaisana tsokombakomba eo amin'ireo be ny tanàna ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa sy ny lehibe ny distrika raha araka ny fanazavana avy amin'ny solombavambahoaka hatrany. Mila olona afaka miara-miasa sy miara-mifanolo-tanana ametraka fampandrosoana ho an'ny Mahajanga faharoa ny solombavambahoaka raha ny fanazavana. Ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny dia mijoratra ny tokony ho izy fa misy dikan'ireo maire reo matoa miaro ny chef district io tsy laza ny antony maro samihafa tanatin'ireny fifidianana nandeha reny fa araka ny zavatra hitantsika teo fa hoe manao politika ny chef district dia misy kopaka isasahany zareo ao dia misy tamberina ambidy andraisan'le chef district aminazy mba hirovan'ireo maire reo anazy amin'ny fotoana tokony hanasora anazy fa eto atanke solombavambahoaka za mila olona afaka miara-miasa amin'ny tenako afaka olona manome tanana ny tenako mba ahafahana mitondra ny fampandrosoana tena izy ao anatin'izany district misy antsika zany. Ny akamaroan'ireo maire reo betsaka ny TRS amintsika fa voafatotra an'le zavatra misy dia tsy afa manoatra izy ireo. Maro amin'ireo maire reo ihany koa nataoko mpisoroka nametrahana azy satria mbola olona Léon Rasalama izay député teo aloha mbola mezaka manaratsy mbola tsy maty valavokibo ka manao zao fihetsika mamoha fady zao ao anatin'ny district andrevetako. Miteraka sakana goavana amin'ny asa fampandrosoana tokony atao ao Mahajanga faharoa araka izany io tsy fitoviny ny tadin-dokanga eo amin'ny mpanatanteraka sy ny solombavambahoaka ao Mahajanga faharoa io. Maloana izany dia manao antsoavo amin'ny filohan'ny repoblika ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta sy ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny ministerany atany ity solombavambahoaka ny Mahajanga faharoa ity mba hijery akaiky ary ametraka vahaolana satria tanjona ny ampandroso ny distrika. Nanamafy ity solombavambahoaka ity fa tsy fahavalo ny fitondram-panjakana ny tenany fa miara-miasa trano amin'ny fampandrosoana. Etraka misy fiatraka lehibe zany amin'ny fampandrosoana satria ny olona mpanatanteraka sy ny olona mpanao lalàna dia tokony hiara-iasa mba hitondra fampandrosoana, mba hitondra tanana, mba hitondra ny etaetam-bahoaka mba ahafahana mandrindra zany fampandrosoana tena izy zany. Fa raha ny mpanatanteraka mivilany amin'ny lafiny droaty ny solombavambahoaka maty amin'ny lafiny gauche nefa ny ray aman-dreny ray filoham-pirenena ray ihany mitohanana anatin'izany district zany dia lasa manimba ny endriky ny fitondrana zany ary mifrener zany développement zany ao anatin'izany district endriketako zany. Araka ny fanazavana hatrany avy amin'ny solombavambahoaka ny Mahajanga faharoa dia tsy isan'ireo lehibe ny distrika nanohana ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2022 lasa teo ity lehibe ny distrika ao Mahajanga faharoa ity ka mandiso tanteraka ny vaovao miparitaka izay milaza ny fanohanana ity lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa ity nandritra ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo ny solombavambahoaka Orlando Ramananarivo nambarany fa ny lehibe ny distrika teo aloha no nandray ny asa tao anatin'izany fotoana izany raha ny fanazavana trano. Tsara fantatra nefany fa tamin'ny élection présidentielle dia mbola chef district Nicolas izay nafindra tany Mahabo no chef district nandraikitra an'izany district ny Majunga 2 zany ary izy no nikarakara ny raharam-pifidianana tamin'izany fifidianana élection présidentielle zany fa diso ny fitenenana fa tisy chef district amintsika miteny zao ty no chef district tamin'izay ka tokony ho jerentsika kely ihany makasika an'izay fa misy manome information diso any amin'ny filoham-pirenena any indrindra fa ny ao amin'ny premier ministre ka mba tokony ho jerena akaiky makasika an'izay fa manimba zavatra le izy. Ny chef district zay voaresaka antsika amin'izao fotoana izao io dia herinandro avant ny élection ny député no natongavany tao anatin'izany district ny Majunga 2 zany ary nanao ny antso zavatra zany olona zany nanohana n'izany Léon Rasalama zany fa izy tsy mipasy io dia ino moa zany zavatra hitantsika farany teo tamin'ny lafiny maire fa dia nanao tsigolo batita mihitsy izy nafany nametraka andreo maire maro reo fa tsara fantatra fa hafa zany olona tia mbahoaka zany
ary hafa zany olona petrapetraka fatany zany.